Miobi an Jehova ry tany rehetra, manompo an Jehova amin'ny fifaliana, mankanesa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoko ho fantatrareo fa Jehova no Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midiry eo amin'ny vavahadiny amin'ny fisaorana, eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalaza ny anarany, fa tsara Jehova mandrakizay ny famindrampony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinany. Andeha hiaraka hivavaka isika. Ry Andriamanitra rainay, lehibe sy tsara indrindra, masina izay any an-danitro. Dia rainay, ankalazainay ny anaranao. Fa lehibe sy masina ianao, mendrika ao ajaina ianao, atolotra ianao ny voninahitra Jehova, indrindra amin'izao andro masina izao. Mamelany elokay, manamasinanay amin'izao sabata masina izao. Mangataka izahay mba ho atrehanao indray izao fotoana ny sabata folakandro izao, ary amasino ny fiainanay tsirairay avy ho masina tahaka ny sabatanao. Amin'ny anaran'i Jesosy no anonanay izany vavaka izany. Amen. Ampifaliana indray no hiarabanantsika tsirairay avy natratra izao folakandro ny sabata izao. Sabata fifaliana, sabata fitahiana, izany no irariana ho antsika tsirairay avy ny amin'izao sabata izao. Manana vahiny manokana isika amin'ity sabata folakandro ity dia ny mpanabe Raoely Arjao. Miarabanao ny Zoky Raoely Arjao. Miarabanao namana Vatsoa, miaraba ihany koa ireo mpijery sy mpiaino antsika amin'izao sabata folakandro izao. Ia, miaraba antsika rehetra. Maria namofa noho ny ity aretina izay melipatrana ity dia natao mihitsy izay azo atao rehetra mba hanajantsika ny atao hoe elanelana, ny atao hoe fitandremana ny ara-pahasalamana, dia miova kely izany ny dekorintsika amin'ity anio ity. Na izany na izany ary inoko fa tsy anelingelina ny fahamasinan'ny sabata izany rehetra izany. Ny mpanabe Raoely Arjao dia anisan'ny fantadaza, anisan'ny namana akaiky ihany koa ary afaka manampy be amin'ity resaka fanabeazana ity, ary izay indrindra no ho resahantsika lohahevitra lehibe izay ho zaraintsika amin'ireo mpanaraka antsika amin'ity folakandro sabata ity, satria raha vao resaka fanabeazana izany dia tsy resaka andavanandro mpiainana fotsiny ihany, fa tena fiainana manontolo mihitsy tafiditra ao avokoa na ny ara-batana na ny ara-tsaina, indrindra ny ara-panahy. Dia ny fandehan'ny fandaharantsika izany androany dia izy karazany kely izany, izy fiovana kely, tsy toy ny mahazatra. Ny lohahevitra manokana dia iarahantsika amin'ny ray aman-dreny mpanabe Raoely Arjao, ary izy fizarana telo lehibe iarahantsika aminy androany ihany koa, dia isy ihany koa ny fandarana ara-pahasalamana, dia mbola isy ihany koa ny vatsy fa manokana ihany koa dia isy fandarana manokana izay ifampizaraina amin'ny ankizy. Resaka fanabeazana moa tafiditra tsara mihitsy ny ankizy dia isy ataontsika hoe section ho an'ny ankizy izany. Dia izao rankizy efa manomana sahady koa rehefa avy eo ety dia taratasy dia stylo, fa anao zavatra kely fotsiny tsika androany. Izay izany no maninao. Dia hiaraka amin'izay rehetra izay moa dia isy hira, isy fandarana izay mahazatra antsika izany. Dia mialohan'ny hidirantsika sy ianao amin'ity resaka fanabeazana ity ray aman-dreny Raoely Arjao, dia andeha aloha isika anaraka amboaran-kira. Amboaran-kira-piderana izay hoentin'ireo gropy mahafinaritra, ireo gropy izay manolo tena tanteraka ao an'Andriamanitra, ny Voix des Archanges.
efa nandinika ianao ka mahalalahy ianao no mahalala ny fipetraka sy ny fitsangana ary mahafantatra ny ataoko eny lavitreny voadinika ao ny toetra na mandeha aho na mandry eny tsy misy miafina aminao izao rehetra izao tantany ny fiainanay toa hiaraka aminao
Je suis sûr d'être sauvé.
ia nafinaritra reny hira fiderana ireny ary isaorantsika n'Andriamanitra nanomezany andreny antoko-pihira ireny ahafahana naneo izany fiderana izany isaorantsika izy ireny. Andendray ary isika no hiaraka hideran'Andriamanitra hiaraka isika anao ny hira fa 4:valopolo dia hitady anao Jehova Tompo tahoary. Ialana tsiny moa zany fa nisy fahadisoana kely teo anivon'ny hira masina indrindra no andeha hiderantsika n'Andriamanitra ary.
eny ary nahafinaritra ny fiderana an'Andriamanitra hiditra avy hatrany ao anatin'ny loha hevitra ary sika amin'ity anio ity. Ray aman-dreny mpanabe Rahoely Arizao misy loha hevitra mahafinaritra izay hoentinao anio. Fahamarinana telo lehibe ambaran'ny Baiboly mahakasika ny atao hoe fanabeazana. Raha vao miresaka fanabeazana tsika dia miorina ray any ny loha matetika ary ny ray aman-dreny dia samy miketriketrika an'izany daholo, samy mba te hanana zanaka tomombana, samy mba te hanana zanaka tafita, dia mitady hevitra fanabeazana ary anisan'ny manahira-tsaina indrindra amin'izao fotoana izao ity resaka fanabeazana ity. Ary nefany io no andeha ho resahantsika amin'ity anio ity. Ono ray aman-dreny Rahoely Arizao. Manana ambara ary ve ny Baiboly momba ny atao hoe fanabeazana? Ia, raha ohatra moa izany vatantsika avy hatrany ny valin'izay fanontaniana izay dia izao hoe tena manan-kambara tokoa ny Baiboly momba ny fanabeazana. Ny lohahevitra moa izay hodiny antsika amin'ny tion'io ity arak'izay fanambaranao teo dia hoe ireo fahamarinana telo lehibe mahakasika ny fanabeazana ambaran'ny Baiboly. Kanefa moa tsy telo fotsiny ny zavatra resahan'ny Baiboly momba ny fanabeazana fa be dehibe izy ireo fa izay telo izay aloha no mahasongatintsika amin'ity anio ity izany. Hoy ianao teo hoe manan-kambara ve ny Baiboly mikasika ny fanabeazana? Dia ranomarina dia ilay Andriamanitra izay mpamorina antsika, namorina izao rehetra izao mihitsy no ilay mpanabe tsara indrindra. Ary ny tenin'Andriamanitra izay voasoratra ato amin'ny soratra masina dia natao hanabeazana ny taranaka rehetra mifandimby teto amin'ny izao tontolo izao izany. Ina moa ny antony ilazahantsika hoe ny tenin'Andriamanitra dia natao hanabeazana? Misy tenin'Andriamanitra anankiray ao jerentsika avy hatrany atao amin'ny Timoty faharotoko fahatelo dia ny andininy fahenambifolo. Timoty faharotoko fahatelo ny andininy fahenambifolo manao hoe izay soratra rehetra nomeny tsindrimandrin'Andriamanitra dia mahasoa koa ho fampianarana, ho fandresen-dahatra, ho fantsiana izay diso, ho fitaizana amin'ny fahamarinana. Eo amin'ny andininy fafito ambin'ny folo eo amin'ny Timoty faharotoko fahatelo io, mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ho vonina tsara ho amin'ny asa tsara rehetra. Izay toko sy andininy malaza izay ny manam-porofo amintsika fa ity Baiboly tenin'Andriamanitra ity izany dia natao ho fampianarana, izany hoe natao ho fanabeazana, natao hitaizana tsy ny zaza ihany, tsy ny tanora ihany amin'ny fahamarinana fa ny olona rehetra mihitsy dia beazy ny soratra masina mba hiaina amin'ny tsara sy ny fahamarinana. Toy izy ny 7:15 teo hoe mba ho tanteraka ny olon'Andriamanitra ozy ho vonina tsara amin'ny asa tsara rehetra. Izany hoe raha fitinana izay rehetrarehetra izay izany dia zao hoe ny Baiboly tenin'Andriamanitra izany dia manabe ny olona mba ho tena olom-banona izy, mba ho vonina ho amin'ny asa tsara rehetra mihitsy. Dia izay no mahatonga antsika mieritreritra hoe ankizy manahoana moa izany tanora manahoana moa izany tokantrano manahoana moa izany no hivoaka sy hitranga raha ohatra tokoa ka mianatra ny tenin'Andriamanitra ny olona izany. Ka izay izany ny fahamarinana lehibe voalohany no mpaingorintsika ao anatin'izao resaka izao na manavahantsoa dia no hoe Andriamanitra dia mpanabe, izy no ilay mpanabe tsara indrindra ary ny tenin'Andriamanitra dia natao hanabeazana izany. Misy tenin'Andriamanitra anankiray izay izay tsara ihany ny tondrana azy amintsika mpijery sy mpiaino voalaza ny Joba toko 4:30 dia ny andininy 2:20. Joba toko 4:30 ny andininy 2:20 mikasika an'izay le hoe Andriamanitra mpanabe izay. Zao no ambaran'ny tenin'Andriamanitra hoe indro Andriamanitra miasa amin'ny heriny mampiseho ny fisandratany, iza no mpampianatra tahaka azy. Izay fanontaniana izay izany dia milaza fa tsy misy mpanabe, tsy misy mpampianatra mihoatra no Andriamanitra. Izany no antony resahantsika fa Andriamanitra
no mpanabe tsara indrindra izany ka inona zany no tokony atao miainga avy amin'izay tenin'andriamanitra no resantsika teo zay mba ahafahantsika ohatran'ny hoe mipaingotra avy hatrany ny fahamarinana lehibe voalohany iny tokony atao zany de zao hoe raha tiatsika zany ny anana taranaka avanona ankizy vanona izany dia tsara ny hitaizanany ankizy mba ho eo amin'ny tenin'andriamanitra hanabeazana ny ankizy amin'ny tenin'andriamanitra izany atotokantrano ato de tena zava-dehibe mihitsy ny anaovan'ny ray-mpianakaviana sy ny reny-mpianakaviana izay fanabeazana ara-tsoratra masina izay fa hafa ihany zany ankizy hoe malala ny soratra masina zany hafa ihany zany ankizy hoe matahotra n'andriamanitra izany de tahaka an'izany ihany koa any amin'ny sekoly rehetrarehetrany raha ataontsika angamba hoe misy taranja maro samihafa ianarana any amin'ny sekoly ihany matematika malagasy teny français sy ny rehetrarehetra andeha mety manaiky aminay ianao fa ny tenin'andriamanitra ihany koa de taranja lehibe tokony hitaizana ny ankizy rehetra any an-tsekoly zany fa na ny taolo fahiny azany na mbola tsy tonga teto aza ny baiboly tenin'andriamanitra de efa nalala ny taolo ny amin'izany hoe azanao asamangina no jerena ozy fa andriamanitra ho taponyloha ary tena nitaizan'ny taolo ny ankizy mihitsy za hoe fahatahorana an'andriamanitra izay ka any amin'ny sekoly ihany koa zany na sekoly miankina amin'ny fanjakana io na maninao ihany koa moa na sekoly tsy miankina amin'ny fanjakana mba hitaizana ny ankizy amin'izay hoe fitiavana ny tenin'andriamanitra izay ary tahakan'izany indrindrandrindra ny fiangonana zay toeram-panabeazana lehibe amin'ny lafi ny ara-panahy misy ankizy be dehibe ao amin'ny fiangonana misy tanora be dehibe ao amin'ny fiangonana misy olo dehibe maro amin'ny fiangonana de ny tenin'andriamanitra tompoko de natao hanabeazana atsika rehetra zay ny fahamarinana lehibe voalohany tiatsika ao asogadiny namana vatsoa tena mahafinaritra ary tena zava-dehibe zany raha ohatra zany ka tena jerena bango ray zany ity resaka fanabeazana ity zany ray aman-dreny ray olay arizao tsy tsika ny tokony ketriketrika be anazy fa efa andriamanitra mihitsy ny nametraka amin'ny fanabeazana izy mihitsy ny namorona ny atao hoe fanabeazana izy no ilay mpanabe ary ny zavatra rehetra zany ohatrany hoe bazy zany zay zany toetra amin'ny fanabeazana omen'andriamanitra zavatra rehetra ary raha te izy fahombiazana zany amin'ny atao hoe fanabeazana izy zany no fototra andriamanitra zany no fototra satria izy namorona azy de rehefa misy zany manahirana atsika rehefa misy ny zavatra hoe tiana hotratrarina de apetraka amin'le fototra ilay fanabeazana ilay andriamanitra ilay tenin'andriamanitra zavatra rehetra de mandeha ho azy zany izy ka raha ohatra zao sotsika mamaky ny tenin'andriamanitra de ahitatsika amin'ny tenin'andriamanitra ao ny amin'ny hoe fomba fanabeazan'andriamanitra fomba fanabeazana zany Jesosy Kristy izany de zay le fomba fanabeazan'andriamanitra ny fomba fanabeazan'ny Kristy zay tsara ho alaitsika tahaka ihany koa zany entitsika manabe tena mahafinaritra izany ary noko fa efa nisy zavatra ngeza be sady no raisitsika makasika an'ity hoe fanabeazana eo anatrehan'andriamanitra ity andeha isika anaraka hirana karaha indray aloha mialohan'ny hidirantsika amin'ny toiny Satuku
zay mahavotra fity lehibe o aza manda lasa toko itadiny mani hinay piandritsa razantena ty ove mafantatra misy ondry very izay ny lohateny niriny a izay nataon'ny tokopira fanahy faminaniana ka sitrahantsika izy ireo ny amin'izany hiditra hatrany ao anatin'ity resaka fanabeazana ity isika andeha isika anao lalao kely amin'ny mpanaraka atsika lalao kely makasika an'ity fanabeazana ity rehefa nyresaka fanabeazana dia indraindray ohatra ny resaka hoe olon-dehibe dia ankizy zay ihany dia ny olon-dehibe mpanabe a ny ankizy beazana dia nefa aveo voafaritra ao anatin'izay le izy dia ao anatin'reto lalao fanontaniana anankitelo reto fotsiny a afahanay mianadahy mizara amintsika hoe izy tomantsika lesona hoe izy avy a no afaka manabe ary izy avy no azo beazina ohatroatra ny ahoana ny olona azo beazina fanontaniana voalohany ary ao amin'ny testamenta taloha ny tantarantsika nisy olona ao nanabe dia tsy zanany no mibeazany fa zanak'olon-kafa nefa tena nahomby izy tao anatin'izay fanabeazana izay a ary taty aoriana ity zanak'olona hafa ity dia nandray ny asany ny ampita zany a tamin'ity zanak'olona izay no beaziny ity a ny asany iza re izay sarotra ve le fanontaniana veriko indray mandeha ary ao amin'ny testamenta taloha
nisy olona lehibe ao ary tonga de faritatsika mpaminany lehibe anankiray a de nanabe zanak'olon-kafa izy a de taty aoriana de nipita tamin'ity zaza nobeaziny ity a ny fanabeazana de lasa nandray ny asany izy mino afa tonga de voavalitsika tany tokantrano tany a tsy zany fa Ely a sy Samoel fa atsika misitona sahady zany hoe ny mpanabe zany a de tsy voatery hoe ray aman-dreny ao atokantrano a fa nizaniza de afaka fidian'Andriamanitra andray ny asa fanabeazana zany hapita fanabeazana amin'ny hafa ary afaka ny ahomby tokoa ao anatin'izay fa ny ray aman-dreny aloha zany a no isan'ireo mpanabe voalohany ia fa ohatra zany so hoe ny mpampianatra ny tsekoly a ny mpitarika fikambanana ny mpanabe any amin'ny fiangonana mpanabe dolidoly rehetrarehetra eny fa na de tsika amin'ny aino majery any ko asa de manabe any ko isika mafinaritra ary lesona sotomontsika moa zany ia fanontaniana faharoa indray ary ao amin'ny testamenta vaovao indray a no misy resaka olon-dehibe indray zany no beazina de misy olon-dehibe anankiray izay a manam-pahaizana izy a efa tena manam-pahaizana izy manana maizy azy nefa nila fanabeazana izy iza ary zay mbola sarotra ve fomba nanontaniana azy olon-dehibe manam-pahaizana manamaizy azy a de nila fanabeazana izy tamin'izay de asiana sy papakely andro ariva izy no nitsaitsaika nytady fanabeazana tonga de haitsika izy rery a izy rery ie zay indrindra mivaliny a i Nikodemosy a izay nitady fanabeazana tany amin'i Jesosy eto indray afaka nandray lesona indray tsika hoe tsy voatery hoe olona tsy manam-pahalalana no beazina fa na manam-pahaizana na saranga manahoana de afaka ny omena fanabeazana avokoa satria Jesosy mihitsy teto ilay nanolotra fanabeazana maro zany na manavadisoa ny fanabeazana aloha de fanabeazana ho an'ny olona rehetra efa voizina mihitsy moa tsy amin'izao fotoana izao le hoe fanabeazana ho an'ny olona rehetra zay ary miaraka amin'izay ihany koa ny fampianarana sy ny fanabeazana mandritra ny androm-piainana io mandritra ny androm-piainana fa tsy hoe zao taona ianao de tsy mila mandray fanabeazana ary rahatsika zany milaza eto a fa ho an'ny ray aman-dreny mpanabe eto tokantrano isika ny olona voalohany tokony handray fanabeazana mila mianatra mihitsy a isika mba hafahatsika manabea andreo zanaikitsika ia mafinaritra saotra indrindra ray aman-dreny fanontaniana fahatelo farany ary tsorintsika ny resaka Jesosy no resahana nanana fomba fanabeazana mafinaritra ty Jesosy ty ary anisany modely eo amin'ny atao hoe fanabeazana raha i Jesosy de nisy fomba maromaro fomba fampitany Jesosy fanabeazana de afaka manome anankiroa ve isika anankiroa amin'ny fomba fanabeazan'i Jesosy amin'ny alalan'ny inona no anabeazan'i Jesosy mazana nanahoana tsy sahirana efa samy nanonona vitsivitsy daholo tany tokantrano tany a inona no hitantsika Jesosy a de nanome fanabeazana tamin'ny alalan'ny fanoharana be da be mihitsy ny ao amin'ny testamenta vaovao ao a rehefa mampianatra zavatra ny mpianatra izy manao toriteny amin'ny vahoaka izy mampita hevitra izy a de fanoharana no ampitainy de anankiray ihany koa tamin'ny alalan'ny zavaboary tena tiany Jesosy mihitsy a ny mampita fanabeazana amin'ny alalan'ny zavaboary jereo ny voatsinampy ny voromanidina ny tsintsina be da be tiany Jesosy mampiasa ny zavaboary midika zany fa betsaka ny fomba fanabeazana ray aman-dreny
zay moa ny antony ilazantsika koa hoe jesosy kristy io no ilay mpanabe tsara indrindra satria pédagogue mihitsy izy amin'izay lafiny hoe rehefa mampianatra izy a manome ohatra manome fanoharana rehefa mampianatra izy a mampiasa zavatra hita maso a mba anehoany ny fanazavany fa zavatra tiatsika asongadina koa nefa miaraka amin'izay dia zao hoe tsy hoe tantara fanoharana fotsiny kristy rehefa mampianatra sy manabe fa izy mihitsy ihany koa matetika no nanolo tena ohatra amin'ny zavatra tiany ho ampitaina ny mpianatra pate zay zany zao ohatra hoe nanasany tokotry ny mpianatra izy a dia niteny kristy hoe za zay mpampianatra aza ozy manasany tongotrareo ianareo kosa dia tokony hifanasa tongotra fianarana nomeko anareo tamin'ny lafiny anankiray iny zany zao a dia kristy mihitsy no nanolo tena ohatra azo tsapahitanana ka eo amin'ny fombiazany fanabeazana dia isika mpanabe no ohatra amin'ilay fanabeazana zany mbola ho resantsika zay rehefa avy fa anisan'ny fototry ny fombiazany fanabeazana mihitsy a zay le hoe mpanabe a mipetraka eo amin'ny toerany ohatra azo tsapahitanana zay mahafinaritra raha fitinina zany soky ray aman-dreny mpanabe raha hoe lary zao a zay lalao kely zay inona ny azo amehezana zany a ny atao hoe resaka fanabeazana avy amin'Andriamanitra ity misy azo amehezana zay ry ve zany a tamin'ny alalan'izay zavatra ny raisitsika ty ny amezatsika azy aloha zany dia voalohany indrindra hoe ny olona rehetra aloha zany dia tokony andray fanabeazana avokoa satria raha atokontsika hoe ataontsika hoe mifototra amin'ny tenin'Andriamanitra ny fanabeazana ny olona rehetra mihitsy ny tokony andinika ny tenin'Andriamanitra ilana fanetretena aloha zay zavatra zay tsy hoe za rehefa ray mpianakaviana tsy hoe za rehefa mpampianatra tsy hoe za rehefa mpitarika dia tsy mila mandray fampianarana sy fanabeazana ntsony a diso raha manao an'izay zavatra izay faharoa manaraka an'izay a dia zao hoe no ohatra tsara alaitsika tahaka io ny fanabeazana dia Andriamanitra ilay Jesosy Kristy amin'ny hoe ahoana moa ny fomba fampianarany Kristy ahoana moa ny fomba fanabeazany Kristy zany a dia izy mihitsy ny tsara alay tahaka arak'ilay zavatra nyresantsika teo a mpampianatra tsara izy a nanome modely izy a nanome ohatra tsara izy zany a amin'ny olona izay nobeazany misaotra tompoko andeha arindray alohatsika hiala sasatra kely amin'ny alalan'ny hira anankiray ao aorianan'izay satria tsika zao ao anatin'ity resaka aretina zay arety mifindra zany aretina mamely eo anivon'ny fiarahamonina ty dia andray torohevitra ara-pahasalamana kely isika zany ao aorianan'izay hira zay dia manaraka an'izay dia hiverina indray tsika ao anatin'ny lohahevitra anaraka hira aloha tsika zay atolotra ny teknisiana dia rehefa avy eo torohevitra ara-pahasalamana dia hiverina indray ao anatin'ny lohahevitra Venuni famiglia
mbola falitavona amintsika rehetra indray a amin'ny ditakireva ity a kopakopatanao atsika rehetra mpanaraka amin'ny Facebook a ny atokantrano any ary lohevitra ray ngeza be izay hoentsika makivaky ny fiainana no dirantsika androany dia ny hoe tsy mba rahatelo ny fahelana velona. Iza tokoa moa ny olona tsy teo ela velona ary firaretsoan'olona ary zany hoe ho ela velona na hoe ho trarantitra. Samy manery izany avokoa isika rehetra. Misy tsy mba rahatelona izy io dia ho jerevantsika tsirairay zany izy ireo a anaky fito eo a farafakeliny a no tahantsika. Fa raha jerevana amin'ny ankapobeny dia tsy misy a kisendrasendra eo amin'ny fiaintsika olombelona fa milahatra sy voarindra avokoa. Ny fahasalamana dia safidy a raisina isan'andro. Azo amin'ny fanarahanareo lalàna amin'ny fahasalamana ary ny fandikana ireny lalàna ireny dia mitarika ho any amin'ny aretina izany. Raha ohatra ka lazatsika fomba hafa dia hoe ny fahasalamantsika dia fomba fiainana no azahoana azy ka izay ampidirina ao amin'ny tenantsika sy izay rehetra ataontsika amin'io tenantsika io a dia mamaritra na ho salamy ianao a na arary ianao. Voalohany indrindra amin'izany a dia eo amin'ny sakafo azo eo antsika. Raha tianao no ela velona dia ny zava-maniry no ataovy mibana betsaka indrindra eo amin'ny sakafo azo eo aninao. Raha miresakantsika hoe zava-maniry dia tafiditra anatin'izany a efa nambarantsika ombeniombeny hoe ny tsy legioma fotsiny ihany fa na ny fakany na ny voany na ny felany ny raviny sisa zany a tafiditra anatin'izany avokoa. Ka rehefa ireny no abana betsaka zany hoe tsy ny hena zany na nofom-biby a no atao betsaka dia ho salama ianao. Misy manampahaizana amin'ny teny toy izao manao hoe afaka ny ahery sy ho salama kokoa ny olona rehefa ny zava-maniry no mibana betsaka eo amin'ny sakafony. Ny raha mijeritsika ao amin'ny soratra masina izay azo lazaina fa boky feno fahendrena indrindra satria ilay Andriamanitra mpamorona mihitsy no anao izany dia ahitantsika fa hatrany am-piandohana zany hoe hatrany amronana ny olombelona tany amin'ny voalohany a dia efa zava-maniry a no tena atao foto-tsakafony. Ao amin'ny Genesis toko voalohany dia dia misy teny tahaka izao manao hoe ary Andriamanitra nanao hoe indro efa nomeko anareo ny anana manitsambo rehetra izay ambonin'ny tany rehetra ary ny azo rehetra izay misy vo sady mentsambo no fihinanareo. Ilay Andriamanitra mpamorona mihitsy zany izay nahafantatra ny zavatra amin'ny filoniny tahaka ny mpamorona zavatra iray manome prospectus hoe ity no mety amin'io dia nanome mihitsy hoe izay a no sakafo a izay tena tsara indrindra sy mety indrindra mahasalama indrindra mahaelavelona indrindra ho an'ny olombelona. Profon'izany ngero lazambetsika tamin'ny voalohany dia natratra 700 taona vao maty fa rehefa nitombo ny olombelona tateorina safodrany dia nombokanina nofom-biby ny olona dia niena tsikelikely izany. Ka voaprofo izany tamin'ny alalan'ny siansa ary ny tena siansa moa zany dia tokony fanaraka amin'ny baiboly raha teo fa miaro amin'ny aretina maro ny fanaovana zava-maniry a ho foto-tsakafo na hoe finanana betsaka azy toy ny cancer, ny aretin'ny fotsan'landra, ny fiakaran'ny tositra, ny fatapalan'landra, ny diabeta sy ny aretin'ny voa, ny stress karazany dia voaro a rehefa ny zava-maniry ny foto-tsakafo ny olona iray. Misy tamin'ny taona 70 tany ho any raha reo tatitra nataon'ny OMS zany ka nijerevana hoe ponina aiza ho aiza eto amin'ity tany ity a no manana ny salany isa-taona mpavelomana lava indrindra dia hita fa ary fantatra fa ny zareo antsony hoe onja mipetraka ao amin'ny antsony hoe vallée de onja zany izy ireo any amin'ny faritra avaratry ny Pakistan iny zany manakaiky ny Inde ihany moa zany toeran'izany raha mijery karta antsika dia nahitana fa eo amin'ny 90 taona ka hatramin'ny 100 taona no salan'ny isa-pahavelomany zareo onja ary andeha ny fiain'izy ireo a no isotomantsika lesona sy jerevantsika hoe inona ny tsy mba rahatelona izy ireo
ohatra mahafinaritra zany zareo androzaroany de mbola misy hoe mifety anniversaire any amin'ny fahazatotaonana dia misy tokoa izany ary akatsika lesona sy isotomantsika an'ireo zavatra ara-tsiansa izany. Inona ny fiainan'izy ireo de isany fanambarantsika teo fa tsy mba ahitana aretina toy ny aretin'ny fo, ny aretiny ny cancer ozytsika teo ny diabeta sy ny fatavezana sy ny fikarantosidra ary zava-misy an'zareo hoe misy génération na hoe taranaka efatra mifandimby mbola mifankahita. Asa re anahoana zany tokoa ho tsara tokoa raha izany tokoa zava-misy eo amin'ny fiainan'olona amin'ny ankapobeny. Fa zareo de zao amin'ny ankapobeny izy ireo de tsy mihinana nofombiby na hena satria anisan'ny koa moa ny kolotsaina amin'zareo raha teo izany fivavahana raha andrzareo raha teo koa tia mandala ny ainy biby fa ny voankazo sy ny legioma manta ny tena hoany izy ireo, ny voan-javatra, ny menaka zava-maniry ary misy varim-bazaha koa any. Fa ny tena betsaka amin'zareo de ny abricot na paiso izany izay tena vokatra tokoa amin'ny faritra iny mamboly ihany koa zareo ny gros oignon sy ny karazany ny tongolo be zany ary misotro ronono mihina yaourt ihany koa izy ireo. Fa amin'ny ankapobeny dia végétarien izareo onja. Manaprofo zany rehefa nambarantsika teo aloha zany rehetra zany. Zareo onja koa de tsy misakafo betsaka satria dia ny ankamaroany izy ireo efa fomba fiainana zany sy atao hoe kolotsaina zareo dia indroa isan'andro ihany no misakafo. Any amin'ny toeran'izy ireo dia anisan'ny tsy mbaratelon'zao ihany koa zany de zavatra izay. Ary amin'ny mahampamboly akabeazan'izy ireo any satria dia toerana ataiza tendrombohitra izy io dia mihinana an'ireo zava-maniry sy eo zatranamboleny mbola frais otsika izy teo ary manta ny akabeazany zay mbola mitahiry ny reo tsika hoe élément nutritif ao aminy, zany hoe reo hery mahavelona ao aminy. Ary tena zava-dehibe otsika tokoa zany akatsika n'izay hoe fahairana velona izay hoe zavatra mbola frais, aono moa zany frais zany mbola vao notazana. Izy le mbola tsy hoe mipetraka anaty vatam-pangatsiahana, mipetraka andro na andro telo efa malazo any amin'ny mpivarotra eny fa izy mbola frais iny zany ny tena mitondra ny hery mahavelona ao aminy. Anisan'ny fiainan'zareo ihany koa ny hoe mba tsy ndraindray mba mifady hanina. Ny fifadikanina mantsy zany hoe natao hoe fady hanina zany ho any zay tsy mahafantatra azy de zao anatin'ny ndray andro 24 heures de mba tsy mikasika sakafo mihitsy na rano aza zany fa iny de manadio ny vatana mampiempo an'ireo menaka sy tavitavy any amin'ny olona any. Fiainan'zareo ihany koa zany ary dia nahitana n'izany tsembaratelon'ny fahairana velona tany amin'zareo onja izany. Zareo ihany koa moa dia ozy hoe ny ateza tendrombohitra ny tena mipetraka dia ny rano sotroina izy ireo tsy mba rano amin'ny pompe tahaka ny antsika hoe misy eau de javel na misy produit chimique zay aminona an'ireo microbe isan-karazany ao aminy fa rano avy amin'ny loha rano avy amin'ny tendrombohitra any no sotrony ary de iny rano iny de mahavelona azy ireo. Oantsika koa zany de zao tsara raha ohatra ka mahita an'izany ianao hoe rano tsy misy produit chimique no ampiasaina lava-dranona loha rano zany ka atao hoe lavitra lava-bringy lavitra ny cabinet zany sy lavitra ny usine izay mety misy mampiasa produit chimique ka mety andehany amin'ny tsiny hoe nappy phréatique any ambany any zany ambanin'ny tany any dia mety hitondra poziny ihany koa izany fa safidy moa zany tsy maintsy atao amin'izay fotoana izay. Araky nambarantsika ihany koa dia mifoka rivotra madio izy ireo. Miainga vao maraina ao an-trano izy ireo de makany mandeha miasa ny atsaha any dia mifoka rivotra vao maraina ary mahazo rivotra any anatin'ny tontolo ny zavaboary any de verina modiny ray avy eo ka iny rivotra madio iny mitondra oxygène ho azy dia miaro azy amin'ny aretina. Tsika ihany koa dia mety tsy hanana tombontsoa tahaka azy ireo hoe aiza moa atatsika tendreny vohatra ohatra hoe sady makany anaty zavaboary miasa fa mety am'brono miasa fa zao ny fatao mampiasa antsoina hoe fisefona lalina na hoe respiration profonde. Ka izao ny fanaovana azy misitina rivotra ao anatin'ny 5 sekondra de avoaka indray ny rivotra anatin'ny 5 sekondra. Zareo kely hoe manao an'ilay izy
de mety ho azoazona tsaina angamba fanaovana azy misitona rivotra zao hoe azo atao ihany koa hoe raha misitona rivotra zao de avelatra ny tana avelatra zany ny tanana misitona rivotra akombona ny tanana mamoaka n'la rivotra de zay atao intelo misesy a intelo san'andro a de mahasolosolo an'le hoe mifoka rivotra any amin'ny zavaboary any anatin'ny tontolony zavaboary any anisany anankiray ihany koa zay matsikaiky ary tena hoe mendrim-piderana ihany koa de tamin'ny taona 2024 de fantatra ihany koa tamin'ny fanadidina taony pikaroka izany fa ry zareo japonais no mitanany laharana voalohany eo amin'ny salany isam-pahavelomana avo indrindra satria de mahatratra hatrany amin'ny 70 taona amin'ny vehivavy ary 10 taona ho an'ny lehilahy vao maty ny olona tsika malagasy moa tamin'izany fotoana izany dia teo amin'ny fahasio amin'ny telopolo am'zato teo misy atsika ary 10 taona eo sasany eo dia maty ny malagasy amin'ny ankapobeny araky ny fandiniana zay efa natao fa inona zay mbarateliny zareo japonais izy ireo de mitovitovy amin'ny zareo onja ihany fa anisany anankiray zay nitsinganina manokana de hoe inona ny tena sakafony zareo japonais de fantatra fa mihinana ny soja betsaka indrindra izy ireo ohatrany soja mantsy de misy antsony hoe katesina evitantsika tany aloha izy io izay miaro amin'ny manamafy ny hery fiarovana ary miaro antsika tsy hitratra ny eksena menaka betsaka ary mitondra hery fiarovana hery mahavelona isan-karazany toy ny kazo zao magnesium vitamine isan-karazany izy io ka tsara ihany koa zany ny mahafantatra fa atsika ampiasaina ny soja mba ilavelona ny olona nefa tsy de hoe hoan'ny isan'andro akory fa mba ampiasaina ihany koa raha toka sy de manao an'izay loatra malagasy amin'ny ankapobeny izay zany no tsimbaratelo voalohany hoe zava-maniry atao mibahana amin'ny sakafo isan'andro ny faharoa kosa de ny hoe misakafo ara-dalàna amin'ny maraina anisan'ny fandedinina natao tamin'ny olona maro izy ty amina rivony nafatarana fa tsara kokoa ny fahasalaman'ny olona rehefa misakafo tsara amin'ny maraina ao no zany hoe misakafo ara-dalàna zany amin'ny maraina sakafo maraina zany no tokony ho betsaka indrindra sy tsara indrindra am'totiantsika malagasy hoe manahoana moa zany fa isika moa zany de matetika io no ratsy indrindra ary kely indrindra na tsy misy azy indraindray de mofogasy anankiray de dite kely dite no miaraka aminy rehefa jerevana ny zatra hoentin'izany tsy de misy inina fa tsy siramamy fotsiny ihany tsy misy vitamina tsy misy ina noho izany mety ho anisany mahatonga antsika malagasy ho kely hery fiarovana sy ho tsy ho elavelona izany anisany maelavelona ihany koa fahatelo dia ny fananana torimaso ampy raha misaka torimaso tsika dia torimaso amin'ny alina ny resahana eto atao hoe ampy efa njerantsika koa izy io tany aloha tamin'ny andro faharoa izy zay raha sy diso dia adiny 7 ka hatramin'ny adiny 8 eo isan-kalina ary anisan'ny matsikaiky ny andry zareo onjany resantsika teo fa ny azy de tsy mijery lera akory ny zareo fa ny azy vao maiziny ny andro ka milatsaka ny alina de matory izy mifo izy rehefa miposaka amin'ny masoandro zany hoe ampy fialasasatra tsara izy tombo ny fiarovana ho aminy dia tsy misy aretina mahazo azy ireo elavelona raha teo izy ireo ny faevatra dia ny fanaovana fanatanjahantena tsy tapaka ny nafampiasam-batana zareo onja fandrasantsika tao ihany koa mipetraka ny tezany tendrombohitra dia mahavita kilometatra maro miakatra sy midina ny tendrombohitra io zay anatin'ny ray andro dia nampy azy be dehibe zany teo amin'ny fahasalamana izy ireo fa atsika zay tsy manana n'izany tombontsoa zany dia tsotra manao fanatanjahantena itelo isan-kerinandro ary maharitra eo amin'ny 30 minitra eo ka ny dia tongotra maikamaika na hoe marche rapide no tena tsara indrindra fanao amin'izany ka dia alahoery fa raha teo elavelony ianao dia mila mampietsika amin'ny vatanao sy manao fanatanjahantena isan'andro anisany mahatsara ihany koa sy mahaelavelona dia fisotroana rano
finambarantsika teo ihany koa tamin'zareo onja fa rano madio sy ampy ny atao hoe ampy a dia ray sasany katra amin'ny 2 litatra 2 litatra isan'andro no na eo amin'ny 20 ka hatramin'ny 10 vera eo no ampiasaina sotroanao zany asotroana iny anakela-potoana eny zany a anakelaky sakafo eny zany hoe tsy amin'ny fotoana sakafo mazava ho azy raha ho ankizy kely a dia tsotra ny kajy 200 mililitatra zany hoe ray vera lehibehibe zany a isaky ny zaza 10 kilao no kajiana azy fa rano madio mazava ho azy a ary ampy tsara sotroana tsy kelikely zaraina mandritry ny andro fa tsy tonga de sotroana akory iny koa zany de fahadisoana ho an'ny olona anankiray misotro rano tonga de rano viva ray tonga de sotroana reny zany tsy de mahasalama loatra fa le izy tonatorana tsikelikely de mahatsara ny fahasalamantsika izany anisan'ny maila velona ihany koa de ny tsy fikasiana ny zava-pisotro misy alcool ny tsy mifokasigara tsy mihinana paraky ary reo zava-pisotro misy kafeina rehetra efa rasantsika ihany koa izy io tany aloha tany reny koa zany ny olona de fantatra zany amin'ny fikaroana ara-pahasalamana fa tsy mahaela velona ny alcool sy ny sigara sy reny karazana zava-pisotro manahitaitra ireny ary fafito farany ny am'ty hoe tsy ambaratelo ny faelana velona ity de zao ny tsy fihinanana matavy sy zavatra be siramamy ary tsy tena-kanina satria rehefa mihinana matavy ianao de nitavy iny rehefa miresaka matavy zany tsika de tavina enany tena rasantsika am'zany dia be manimba ny lalandra izy reny manetsina ny menaka reny manimba atrany amin'ny fosiny adoany de mahafaty ny olona eritreriny zany ny siramamy fanambarantsika ombeny fa ny siramamy ny sucre raffiné zany amidy amangazay tsy de tsara loatra ny mihinana azy reny betsaka raha afaka tsy mihinana mihitsy moa zany de vao mainka tena mahazo tombony ianao ary natanda-kanina zay mihinan-kanina foana dia ampitombo ny lanjanao ampitombo ny tavy eo aminao dia ahafaty eritreriny sy tondra aretina maro eo amin'ny fihinanao izany raha somary hofitintsika zany zay rehetra izay teo salama sy ho ela velona ve ianao ny tena zava-dehibe mantsy de zao tsy hoe ela velona ihany fa sady tsara ny kaliteny fahasalamanao no sady ela ihany koa vao maty ankehitriny zany zao de falazaina fa efa marefo sy efa antitrantitra rehefa 90 taona ito amintsika moa zany na 90 taona mahery de efa matahotahotra hoe ohatrany efa kaiky io efa antitra raha George zany fitenantsika izay fa any amin'ny toerana sasany zany ny olona 20 taona mbola velona ara-dalàna tsara ary mbola tahaka ny tovolahy fieritretan'ny tenany fa azo atao tsara nefa ny mieritreritra hoe ho velona ara-pahasalamana sy lafa andro iainana ary manana kalitaony fiainana ara-pahasalamana tsara 7 izy ireo voalohany ny zava-maniry no mibana betsaka amin'ny sakafo zay hoanitsika faharoa misakafo ara-dalàna sy tsara amin'ny maraina voavoky ny trano satria andeha hiasa ianao fahatelo torimaso ampy adiny 7 na adiny 8 isaky ny alina faefatra manao fanajahan-tena tsy tapaka fa 5 misotro rano madio sy ampy fa 9 tsy misotro zava-pisotro misy alcool na kafeina tsy vokasigara tsy mihinana paraky ary ny fahafito farany de zao tsy mihinana matavy sy be siramamy ary ajanany atendahkanina raha ohatra ka safidy ataotsika ireo raha ireo naotsika karaza atsony hoe style de vie na fomba fiainana dia farafahakeliny ny 700 ny aretina zay mpahazo ny olombelona dia ho foana avokoa ary agama mety tsy asa tsony ny dokotera raha ohatra ka tahaka zany avokoa io nefa moa de safidy zay tsy maintsy ho raisina raha toka tianao ny hoela velona sy ho tsara fahasalamanao isika olombelona dia manan'andriamanitra tanjona manokana fa tsy le 100 taona ihany no tena keren'andriamanitra tamin'ny famoronantsika tany am-boalohany
raha nanomen'ilay zava-maniry ao sakafontsika izy tamin'izany fotoana izany fa tena lavitra noho izany ary na dia efa tateorina ny diran'ny fahotana aza dia mbola tena Andriamanitra ny hanomean'izany tanjona lavitrezaka izany. Izao mivoalaza ao amin'ny bokyny filazantsarany Jauna toko 7:20 izay teny malaza ireo amin'ny Baiboly. Tiako omenantsika eto am-pamaranana antydidinika ny rahantsika ity. Hoy mivaky ny teny naran'i Jesosy manao hoe rahantsika mamaky zany fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra zay toy izao nomeny ny zanany lahatokana mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe tsy 100 taona na 20 taona na 10 taona na 20 taona zany ny tena tanjona ataon'Andriamanitra fa ny mandrakizay. Atsika atao tsara koa nefa ny tsy hoe ela velona ambonin'ny tany ihany fa manantena n'izany mandrakizay izany. Enameny teo ny Jembaratelo izay rehetra mino azy, mino an'ilay zanak'Andriamanitra izay maty teo amin'ny hazojaliana mba amonjy atsika. Tsy misaraka mantsy ny sehitry ny siansa, ny fitsaboana sy ny tenin'Andriamanitra ary na dia Jesosy Kristy aza dia nanao an'izany sehitry fitsaboana izany. Izy no tena tompony izany satria tsika dia olona izay noforoniny. Ary izy io dia tsy hoe nofinofy fa raha ny tenin'Andriamanitra no zoina sy jerevana. Ao Mateo ohatra toko 7:20 ka 7:30 sy ny Luka toko 1:20 dia miteny toy izao manao hoe raha vohitanareo izany rehetra izany dia aoko ho fantatreo fa efa akaiky mbeo ambaravarana izy ary manakaiky ny fanavotanareo. Inona moa izany? Nisy famantarana be dia be nalefan'i Jesosy talohan'io antenenan'io teny io toy ny arety mandringana, ny andro mahory, ny zavatra masan-karazany orontany sy ny zavatra mitranga ao fiainantsika olombelona. Eny hatramin'ny antsoina hoe homosexualité aza dia efa nasehony avokoa ka raha vao hitantsika ireny zavatra ireny izy dia miamanakaiky izay fotoana azo amin'ny fiainana mandrakizay izay. Ho aniza ho an'izay rehetra vonona ny omana ary nino an'izany Jesosy Kristy izany. Koa raha teo ela velona isika dia sy teo ela velona ihany eto amin'ity tany ity fa ny ho ela velona lavitra kokoa noho izany dia fiainana mandrakizay izany. Ka andasako anao mba tsy hikatsaka fotsiny ihany ny fahaelana velona mandalo kely eto amin'ity tany ity, kely ihany nge izany 100 taona izany na 20 taona izany raha hoarina mandrakizay. Misy teolojianina ny teny hoe raha te hafantatra ny tao hoe mandrakizay ianao izy dia izao no fomba andrefesana azy. Raha misy fody kely anankiray, vorona kely izany, mandeha ny amoron-dranomasina dia misotro ranomasina izy. Rehefa misotro indray mandeha izy mikioka indray mandeha izany dia lasa izy dia tsy miverina raha tsy afaka rivotaona indray vao misotro. Dia misotro indray izy dia mandeha indray rivotaona. Ka rehefa ritra ny ranomasina dia tapitra ny mandrakizay. Azonao an-tsaina angamba tiako ambara fa tena tsy azo eritreretina sy takatra sain'olombelona izany kanefa dia tsy nofinofy fa azontsika antenaina tokoa izany. Ka dia mirary ny sosiny tsara ho anao ny tenako ho ela velona amin'ity tany ity, ho salama, tomady, ara-dalàna, ho lavitry ny aretina no sady ahazo ny fiainana mandrakizay ihany koa amin'ny alalan'ny finoana an' Jesosy Kristy. Misaotra ny dokotera Andriatiana isika ny amin'ny fandaharana ara-pahasalamana izay natolono antsika iny. Mino fa samy ahazo fahaelana velona ny tsirairay avy ny mandrakizay ara-mono efa tian'Andriamanitra ho manina ao antsika. Andeha ho tohizantsika hatrany ny resatresaka mahakasika an'ity fanabeazana ity. Fahamarinana 3 lehibe ambaran'ny Baiboly momba ny fanabeazana. Dia ho jerentsika todika kely hoe le fahamarinana voalohany. Le voalohany izany dia hoe Andriamanitra mihitsy ny mpanabe ary ny teniny natao hanabeazana. Zay zany le fahamarinana lehibe voalohany izay ndresantsika teo aloha. Dia ono indray ray aman-dreny mpanabe raha hoe ilay ary izao inona indray ara ny
fahamarinana lehibe faharoa izay efa nomaninao indray a hozaraina ho an'reto namantsika mpanaraka atsika ny amin'ity fanabeazana ity isoratsika ny fahamarinana lehibe faharoa ambarany soratra masina amin'izany antsoina hoe fanabeazana izany a dia ny tenyandriamanitra hita ao amin'ny oabolana faharoambyroapolo a dia ny andininy faheniny oabolana faharoambyroapolo a dia ny andininy faheniny dia le hoe zaro amin'izay lalana tokony alehany zaza fa na rehefa antitra aza izy dia tsy ala amin'izany zay zany a ny tenin'andriamanitra ao amin'ny oabolana faharoambyroapolo andininy fahenina io ka ho isika zany hoe inandray zany le fahamarinana faharoa ny fanabeazana zany a dia mira ihany koa fanazarana izany hoe zay zavatra anazarantsika ny zaza zay zavatra anazarantsika ny zanakitsika na ny mpianatritsika dia izay no entiny eo amin'ny fahalehibeazany amin'ny ankapobeny noho izany zany fantaniana mipetraka dia zao zany hoe zarinao amin'inona zany ohatra ny zanakao inona zany no anazaranao zanakao fa ny tsara indrindra ifampahirezantsika dia zao hoe farafakeliny kanefa tsy kely reto fa lehibe ihany koa dia tokony ho zarintsika amin'reto zavatra vitsivitsy reto ny zanakitsika ohatra zarina amin'ny fahalalam-pomba sy ny fahaizamiaina ny zaza dia ny mbola kely izy miaraba olona manao azafady olona misaotra olona farafakely ndreo zavatra anankitelo satria ilaina mihitsy zany hoe olona malala fomba sy mahay miaina izany dia ny mbola kely ny zaza dia zarintsika amin'izay lafiny izay zarina ihany koa ny zaza amin'ny fandraisana ndraikitra dia ny mbola kely izy ndraindray moa tsika ray aman-dreny noho n'le hoe fitiavantsika ny zanakitsika indraindray ndraindray tsika ohatra ny mampiantampianta zaza ihany koa misy zavatra tokony hoe vitan'la zanakitsika dia tsika zany lasa ampidiriko ny kiraronao ohatra fotsiny zany andao ataontsika hoe efa mbazaza andao ataontsika hoe asa telo taona sy tapany efa taona dimy taona navitran'izany ny ankizy dia maninona nefa za mbola miteny hoe ao ampidiriko ny kiraronao nefa zavatra tokony ho vita n'la izy fa avelao le zaza zany anao an'izay mba hanazarany handray tanana ny fiainany sy hanazarana azy ihany koa handray andraikitra tahaka an'izany ihany koa zany hoe rehefa ohatra zao tsika manao raharaha zao tsika olon-dehibe ny andao hoe manasalamba za zao nireny mpianakaviana dia tonga zany le zanakao vavy zany le zazavavy kely hoe za koa mba nasalamba dia matetika ny fihetsikitsika aminy ohatrany tonga dia manohatra an'izay mba ery sao dia mangatsika eo kohaka sy rehetrarehetra kanefa amin'ny zavatra ohatra ireny tokony ho eritreretina ihany hoe inona zany no zavatra azoko anampiana n'le zanako satria efa ao anatin'le faniriana mpanasalamba kely dia mba dia afaka miteny ndrasa aloha angalana ny koveta kely ndrasa aloha angalana an'izao kely dia mosoaranao no sasanao izay zany zao le fanazarana ny zaza andray andraikitra tena zava-dehibe zany dray koa manjino ohatrany hoe fahabangana amin'izay zavatra ataontsika ray aman-dreny mampianatra tsika ohatrany hoe mamelesony zany tsika fa tsy manazatra tsika ka le hoe zaro zany dia misy zavatra verimberina zany ao misy zavatra verimberina ao misy zavatra toizana atrany zany ao ka raha antaotsika ohatra fotsiny ty ohatra fotsiny zany ty hoe efa mba manazatra ny zazytsika zany ho tia mivavaka dia dikan'izany tsy tokony ho tapahantsika mihitsy ny fiaraha-mivavaka atao tokantrano ataontsika mba fohifohy izy mba metimety amin'le ankizy hanazarana azy amin'izay fotoana izay raha atao hoe tsy eo dada sineny dia manao izy satria efa nizarina zany izy zay zany zavatra anankiray fa roa manaraka an'izany le hoe zarina ihany koa dia misy mpanazatra zany eo ka raha ny tenyten'andriamanitra hoe zaro ny zaza amin'ny lalana tokony ho alehany dia tsy le zaza ihany ny tokony ianao fa le mpanazatra koa zany manao ka nytiantsika tongavana zany dia tia hoe raha ndao hoe zarontsika amin'ny fahaiza miaina sy ny fahalalam-pomba ny zaza dia zany zany ny ray aman-dreny zany no tokony ho hitan'le zazafomba rehefa ohatra hoe zarontsika hivavaka sy atahotra n'andriamanitra ny zanakitsika dia itsika ny mila hitan'le zaza voalohany fa manao an'izay zavatra zay no mampanazatra ny mpanazatra eo ambonikianjo izy miaraka mpilalao dia miaraka amin'ny ankizy izay beazana zany tsika amin'izay zavatra izay ary ny mariana fahatelo farany ao anatin'le hoe fanazarana zany dia zao hoe dia ny mbola kely ozy izy ny hoe zaro no zaza mba ho zatra amin'ny lalana tokony ho alehany fa na lehibe izy tsy ala amin'izany intsony dikan'izay dia zao hoe
diny mbola kely zany de fa zarina zaza fa tsy andrasana hoe efa lehibebe voalazany manam-pahaizany amlafiny hoe fanabeazana zany a fa iny tao-pasazana voalohany sy faharoa iny ndray taona ka hatramin'ny telo taona ka hatramin'ny eny taona iny eo zany tsika tena mila manazatra ny zaza amin'ny zavatra tsara rehetrarehetra izany ka zay zany a de tena zava-dehibe ao anatin'ny tetsoina hoe fanazarana ny zaza ity fa tsy ambaratelo ny fanabeazana zay tena zava-dehibe mihitsy zay ary anisan'ny fototra ihany koa ao anatin'ity resaka fanabeazana ity ary ao anatin'izay ihany koa ny idirantsika fandaharana ho an'ny ankizy satria raha tsy zatra koa ny ankizy mideran'Andriamanitra miaina amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra ao anatin'ny sabata dia anisany ho zava-poana tsy toetra aminazy ihany koa izay zavatra izay dia andeha aloha sika rakizy anao iraora mamy sa tsy vonina amin'izany ianareo efa vomboninao avokoa anjarantsika ary zao aloha ora mamy avy hatrany izy ny atsaram-panaraka izy dia anisan'ny toetra tiany dada sy neny omenanareo ary ao anatin'ny fanabeazana zay tiany dada sy neny zaraina ho anareo zany ny atsaram-panahy nefa dia tian'Andriamanitra ampidirina ao anatin'ny fotsika ao Andriamanitra mihitsy ny manana ny atsaram-panahy voalohany indrindra ary tiany afindra aminareo zany rakizy tsy mba tianareo ny anana atsaram-panahy iza ny teo tsara fanahy atsangana ambony be hoe ny tanany ataovy amin'ilay tena ambony be mihitsy ay tena teo tsara fanahy daholo ny ankizy ao amin'ny baiboly ao rakizy dia nisy vehivavy anankiray manokana izay nolazaina hoe tsara fanahy andeha andraisantsika lesona izy androany ary ampianariny dada sy neny antsika matetika ny tantaran'io vehivavy io dia ny tantarany Rota izany toky vonina ve ianao andefa ny tantara eny ary efa voninao ny namantsika toky dia alefany amintsika ny tantarany Rota atsaram-panahy taloha ela be dia nisy lehilahy atao hoe Elimeleka ny vadiny dia atao hoe Nomy ary ny zanany Mirala dia Malona sy Kileona nipetraka tany Betlehema ny Israely zareo reny dia tamin'izany andro izany dia nisy misary ny tany ka lasa nandositra ny ala ny tany dia nipetraka tany Moaba zareo nandritry ny fotoana nipetrahany tany nefa dia nampalahelo fa maty Elimeleka na alahelo mafy Nomy fa nefa mbola nanana ny zanandroalahy izy taty aoriana dia nanambady i Malona sy Kileona nanambady Moabita i Rota ny anankiray dia Orpa ny ray
folo taona taty aoriana dia nampalahelo fa maty izy marahalahy nalahelo mafy mihitsy Naomi tsy nanana vady tsy nanana zanaka intsony. Indray andro dia eny Naomi fa tsy misy misaritsony iny any an-tanànany zareo. Nanapa-kevitra niverina any izy. Naniry ny anaraka azy i Rota sy Orpa fa ny sasany fa nasainy mijanona. Dana ozy izy mijanona fa eto nareo sambatra kokoa dia ny famihana dia lahy sy Orpa. Ozy izy Naomi, Rota, ndana koa ianao verina fa efa lahy sy Orpa. Verina amin'ny Andriamanina izy, miverina amin'ny havany. Ndana koa ianao miverina. Tsy nety Rota, aza manery andahanao andeha amin'izay alehanao ary izay hivelomanao nge no velomako ny fianakavianao nge no fianakaviako dia ny Andriamanitra koa no Andriamanitra dia lasa niaraka nakany Betlehema izy roa. Tena tsara taminao mihitsy i Rota ny karakara azy izy dia nitady sakafo azy mifomaraina izy dia mitsipina salohim-bary ataon'izy ireo sakafo. Tena niasa mafy izy ary Boaza ilay tompony tanimbary dia nahatsikaritra izany atsara toetra ny Rota izany. Tena neo atsara-panahy taminy ihany koa izy nomeny sakafo betsaka izy dia nampirisihany hanohy hatrany izany atsaram-panahiny izany. Tiany olona rehetra i Rota satria tena naneo atsara toetra taminao izy. Tiany Boaza koa Rota dia nalainy Boaza ho vadiny izy. Faly avokoa na i Rota na i Boaza na i Naomi. Betlehema ray manontolo mihitsy ny faly avokoa dia nangataka tamin'Andriamanitra izy ireo mba ho tahian'Andriamanitra ny fanambadiany noho izany atsaram-panahy izany. Ary taty aoriana dia nanana taranaka izy anisan'izany i Davida ilay mpanjaka. Hitantsika raka izy fa ny atsaram-panahy dia valian'Andriamanitra soa indrindra ary tiany dada sy neny tiany Jesosy ihany koa raha mba hozaraina amintsika ho beazina ao anatintsika ny toetra tsara fanahy. Atsangano indray aran-tanana izay te ho tsara fanahy be manomboka izao. Kopakopaka kely andeha hoentintsika mivavaka ary mba homeny Jesosy antsika ny atsaram-panahy. Vavaka tsika rakizy. Andriamanitra misaotra anao izahay noho ny amin'ny tantaran'ny Rota izay nampianatra anay ny atao hoe atsaram-panahy. Mino izahay fa tianao omena anay ihany koa izany. Ampianaro izahay mba ho tsara fanahy amin'ny olona rehetra satria misy valiny tsara avy aminao ny atsaram-panahy. Atao fahazarana sy toetra tsara maniry ao anatinay ankizy tsirairay avy ny atsaram-panahy. Amin'ny anaran'i Jesosy nanonanay izany vavaka izany. Amen. Nafinaritra anareo ve izany atsaram-panahy izany? Ny atsaram-panaraka izy dia toetra avy ao am-po. Dia andeha omentsika an'i Jesosy mihitsy ny fontsika dia izy mihitsy ny anamboatra azy. Raisina amin'izay ary aloha ilay taratasy kely sy ilay hety izay efa nomanintsika tamin'ny voalohany. Efa nanomana daholo tia izany izao ny taratasintsika anamboatra fo kely sika. Ndao hiaraka ary. Voalohany indrindra dia maka efajoro. Mahay maka efajoro daholo ny ankizy rehetra. Efajoro. Maka efajoro. Ina hoe ny alaitsika? Efajoro. Rehefa mahazo taratasy efajoro dia sokafana indray ilay izy Sokafana ilay izy dia avadika telo zoro. Akombona izany ny lohany mifanotra dia ampifanaikekezina dia tsindriana tsara dia mahazo telo zoro indray. Dia rehefa avy eo sokafana ny taratasintsika. Nahazo efajoro misy faritra ao ampovoany izany tsika izao raisina ny zorony anankiroa mifanakaiky
de akambana maraka veny ao amin'ny radio raisina ny zorony anakiroa mifanakaiky de akambana de mbola misy zorony anakiroa tavela ao de akambana ihany koa maraka ventsika ao amin'ny radio ao de lasa ny vadika telo zoro ndray ny taratasitsika lasa mivadika ina indray hoe ny taratasitsika telo zoro vaovao iny telo zoro vaovao izay ohatrany misy atiny iny ao anatiny akombona lasa telo zoro kelikely kokoa ndray izany hoe le zoro mifanalavitra ampifanakekezina ampiarana de lasa telo zoro kelikely kokoa de etezatsika lasa boribory faritana zany le lohan'iny misy boribory izany hoe boriborina zany raha tonga de ataontsika miteny gasy lasa ohatrany hoe glasy zany le izy zao na hay venatreo lasa glasy mipoziny de andeha velaritsika nge le izy rehefa velarina le izy de lasa fokely de raha mbola velarina trano farany de lasa voninkazo na hay venareo de rehefa aveo de maka marker na feutre de soratana hoe ho an'i Jesosy ametsiaka an'izy ny fotsika rakizy omena an'i Jesosy ho ani Jesosy atolotra atsika an'i Jesosy ny fotsika raha te ho lasa tsara fanahy de iditsika zany zao le voninkazo kely de lasa fo kely de hiarahira amin'izay tsika ity foko kely ty efa an'i Jesosy ty iritsika isa roa telo ity foko kely ty efa an'i Jesosy ty tsara ampina ka miala ny devoly tsara ampina ka miala izy zao miala ny devoly de an'i Jesosy ny fotsika de lasa tsara fanahy isika izay indray rakizy andeha aritsika anaraka hira anankiray Jesosy, Jesosy,
misaotra ny minao favao mahazo tsika nanao an'iny hira hoe ampoky ny fifaliana iny nafinaritra izy rendraka izy ya toizatsika trano ny fandaharana miaraka amin'ny ray aman-dreny Rahoely Arjao sika mbola ao anatin'ny resaka ny fahamarinana lehibe izay ambaran'ny baiboly mahakasika ny fanabeazana isika nijery ny fahamarinana faharoa lehibe isika teo dia ny hoe fanazarana ny fanabeazana ary ny mpanazatra dia miaraka eny ambony kianja izay zany no fahamarina lehibe izay no raisitsika teo dia andeha indray isika hiditra amin'ny fizarana fahatelo farany dia mahakasika fahamarinana lehibe anankiray ary noko fa tsy latsa-danja ihany koa izy ity ray aman-dreny Rahoely Arjao inona indray ary ny azo ambara ya ny zavatra tsapa eo amin'ny lafin'ny fanabeazana na manavahatosoa raisitsika hoe ny ray aman-dreny zany zao isika moa zany ray aman-dreny akamarony dia zao hoe satria tsika maika tia hita vokatra maika tia hita vokatra izay tsika amin'ny zanakitsika eo amin'ny toetra sy ny fihetsiky ny ankizy dia tia hanova an'ilay zanakitsika tsika tia hanova an'ilay zanakitsika ohatrohatr'izay zany noforonantsika kanefa isika zany tsy nomena fahefana hanova olona mihitsy na iza tsy haitsika atao mihitsy zany manova na iza na ny zanakao na ny vadinao tsy hainao ovana ny mpiara-mivavaka aminao tsy hainao ovana raha mampianatra ianao mpianatra ao tsy hainao ovana fa ny hany olona tokana azonao ovana dia ny tenanao ihany satria ny tenako zany zao raisiko nataon'Andriamanitra anana safidy mba hahafahako mandray fanapahan-kevitra ka rehefa manao safidy zany ka mandray fanapahan-kevitra dia zany ny antony ahafahantsika milaza hoe ny tenako zany dia azoko ovana zany ka mitaridalana omeny soratra masina dia ity misy teny anankiray izay fantatsika loatra araky ny Romanina toko 12 Romanina toko 12 dia ao amin'ny andininy voalohany amin'ny Romanina toko 12 iny apôstôly Paoly miantso ny olona rehetra mba hanolo tena ho an'Andriamanitra fa eo amin'ny andininy faharoa izy amin'ny Romanina toko 12 io dia zao ny voalazan'ny ten'Andriamanitra hoe ary aza manaraka amin'ny fanaony zotontolo saosy fa miova amin'ny fanavaozana zany ten'Andriamanitra tsy miteny hoe manova fa hoe miova zany hoe ansol'Andriamanitra zany hoe za zany no miova voalohany ianao zany no miova voalohany ka eo amin'ity sehitry ny fanabeazana ity zany dia zao raha ray aman-dreny ianao manomboka eo amintsika aloha ny fiovana isika zany manao safidy tsara rehefa mandiny tena hoe manahoana tokoa moa ty za ty amaha-olombelona tsika ne na olo-dehibe firotontsika na olo-dehibe ohatran'ny ahoana na nandray fianarana sy fanabeazana ohatran'ny ahoantsika mila mandiny tena foantsika hoe misy zavatra tokony hialana ve satria ratsy misy zavatra tokony hizorana ve satria hita fa tsara zany dia mandray safidysika amin'izay fotoan'izay dia miova zany tsika amin'izay fotoan'izay koa rehefa miova ho amin'ny tsara zany isika
dia zao ny zanakitsika mijery atsika ny zanakitsika mijery atsika mety tsy miteny in'iny izy fa mandinika atsika isan'andro eo satria mifaneratsera amintsika isan'andro eo izy ka rehefa mahita zavatra tsara eo amiko ray mpianakaviana ny zanako rehefa mahita zavatra tsara eo aminao rem-pianakaviana ny zanakao dia amin'izay fotoana izay izy mandray safidy tsara ihany koa mandray fanapa-kevitra tsara ihany koa izy dia manindra ihany koa izy miaraka amin'izay miova ihany koa izy amin'izay fotoana izay zany hoe raha azontsika tsara zany le zotra n'le fiovana dia zao hoe ny fiovana hitan'ny olona eo amiko zany dia mahatonga fiovana tsara ihany koa ho eo amin'ny olona zay mijery ao anatin'izany ny ankizy ka raha fitiantsika zay resaka izay zany dia zao hoe mila mahita zavatra azo jerena ny ankizy raha ray aman-drenitsika totokantrano ato dia mila mahita zavatra azo jerena ny ankizy mila mahita modely ny ankizy ny olana zao fotoana zao io miresaka fanabeazana zany dia ohatrany hoe tsy mahita olona tena atao modely zany ny ankizy ohatra fotsiny zany zao raisitsika ohatra fotsiny ty hoe mahita ny olana eo amin'ny fanambadiana maro ny ankizy amin'izao fotoana zao dia lasa mieritreritra zany ny ankizy hoe raha ohatran'io fanambadiany dada sy mama io dia aleoko tsy manambady raha mijery ny fanambadian'ny sasany izy ohatrany hoe fijaliana ny raisinao anatin'ny fanambadiana dia aleoko izy tsy manambady dia ny tiana ho tenena zany dia zao mila mahita ohatra tsara ny ankizy sy ny tanora mba ahafahany miova sy mandray fanapahan-kevitra tsara noho izany eo ambany fahasoavan'Andriamanitra ny fahombiazana ity fanabeazana ity dia miainga avy amin'ny fiovan'ny olon-dehibe aloha dia izay no mahatonga misy fanambarana anankiray nataony UNESCO zay sambatra raha ny firenena mikambana momba ny kolotsaina sy ny siansa zany ny UNESCO dia zao no fanambarana nataony hoe raha tianana fanabeazana tsara isika dia mila manomboka eo fananana mpanabe tsara zany mila manomboka eo fananana mpanabe tsara zany satria raha teo na mibolana malagasy raha dia miteny hoe ny azo ny vanokolakana ozy dia ahoana ny tanany reny ny tsara noho izany eo many fahasoavan'Andriamanitra andehantsika ray aman-dreny isika mpampianatra isika mpitarika ny nivon'ny fiangonana any eo many fahasoavan'Andriamanitra andeha lohantsika hiova ho amin'ny tsara mba ho modely tsara ho tahafin'ny ankizy ho tahafin'ny zanakitsika ho tahafin'ny tanora ihany koa ka ahatonga antsika ho mpanabe tsara dia zao mila mifandray amin'ilay tena mpanabe tsara indrindratsika dia ilay Jesosy Kristy zany ilay Andriamanitra tena mpanabe fa rehefa mifandray sy mitakosina amin'io ilay mpanabe tsara io tsika dia mifindra ty amintsika ihany koa ilay toetra tsara sy fanao tsara avy any amin'i Jesosy Kristy amin'izay fotoana izay dia rehefa mijery atsika ny zanantsika rehefa mijery atsika ny tanora etsika dia ohatrany hoe mahita an'i Jesosy zany izy ho voninahitr'Andriamanitra ary mahatonga azy ireo handray fanapahan-kevitra tsara izany tena mahafinaritra izany raha izany aleo ny tena ny miova voalohany zay indritra andeha isika tsy hiezaka hanova ny hafa mihitsy na hanova ny zanakitsika fa ny tena ny miova voalohany dia manahaka ho azy ireo izay irentsika ho beazina tena zava-dehibe mihitsy izay resaka fahatelo izay mpanabe Rahoely Arizao ary anisan'ny fototra ihany koa ary zay le hoe mandeha amin'ny fahamasinana angambany raha ohatra ka fitinana le izy satria tsisy hoe olona hoe tonga dia masina tampoka eo fa dingan'ny fahamasinana zany zay zavatra tosahana zay fitombona ao anatin'ny fahamasinana arakaraka ny anahafantsika hanovana hanekentsika ny fanovana ataon'Andriamanitra ao anatintsika ao dia manjary miova ny fiainantsika dia iny no miampita any amin'ny hafa tena mahafinaritra iny fandaharana anankiray iny ray aman-dreny Rahoely Arizao ary inoko fa nandray zavatra tsara ihany koa ny mpanaraka atsika tao anatin'izay zavatra izay andeha anaraka hira anankiray isika anaraka fandaharana anankiray hira moa zany tena marimarina kokoa dia andray vatsy isika ao aorianan'izay
eny ary ialana tsiny moa fa ao anatin'ny fatapahany herinaratra isika izay no mahatonga antsika atao maizimaizina indray izao fa naizanina tsy izany ary any saorana an'Andriamanitra ny fantanteran'izay fandarana izay ankasitrahana lehibe ianao ray aman-dreny mpanabe raha oely ary zao noho ny fetezanao niaraka teto nitondra n'ilay loha hevitra lehibe hoe fahamarinana telo lehibe ambaran'ny baiboly mahakasika ny fanabeazana tena zava-dehibe reny ary tena nanampy ny tsirairay teo amin'ity resaka fanabeazana ity ankasitrahana indrindra ianao so dia misy afatra kely ary eny tompo isaorana namana vatso tamin'ny fanentanana zao fandarana izao isaorana ko ny mpiaino sy ny mpijery antsika zany ny afatra dia tsotra eo ambany fahasoavan'Andriamanitra hoe alohantsika mpanabe rehetra na ray aman-dreny io na mpitarika fiangonana io na mpampianatra io mba ho isan'ireo mpanabe tsara amen manahaka an'ilay Jesosy Kristy amin'izay dia isy fiantraikany tsara eo amin'ny ankizy sy ny tanora ny asa fanabeazana ataontsika sotra tompoko dia mirary soantsika mbola naraka vatsy isika mbola tsy tapitra ny fandaharantsika fa izahay mianadahy kosa dia ametraka ny mandra-piaona indray amin'ny manaraka filama tompoko manolotra ny arahaba ho anareo mpanaraka an'izao fandarana izao ary isika moa dia tonga eo amin'ilay hoe tantarany ny filazantsara izay efa nyresahantsika nandritry ny andro maromaro talohan'izao fotoana eonantsika eto izao ary izany tantarany filazantsara izany dia tiako isarihana ny saintsika rehetrarehetra hoe fa maninona no ilaina izany tantarany filazantsara izany kanefa mialohan'izany rehetra izany dia manasa anareo hiaraka hangataka ny fanahy masina mba ho amintsika rehetra hivavaka isika rainay izy any an-danitro ho anao an-trano reny dera ny aja ny voninahitra fa ianao no mpaharenay sady tomponay
ianao koa nefa no misahirana mba hanananay fiainana mandrakizay. Anokatra ny teninao izahay dia meteza fanahy masono anazava ny sainay amin'ny fahazahoana zany teninao izany. Fa tononona amin'ny anaran'i Kristy mivavaka. Amen. Ry mpiaino malala, raha nanomboka isika hoe tantara ny filazantsara no resahina, dia angamby ianareo efa samy mahalala fa ao amin'ny onjam-peo na ny fahitalavitra zany na ny renesina dia misy tantara mitohitohy. Ary mahafinaritra ny olona dia ity: hanao ahoana re no hiafaran'ilay tantara. Zareo mpamorona sy mpamokatra n'ilay tantara dia mahafantatra tsara an'izany hoe ny mahaliana an'ireo mpiaino sy mpanaraka ireo anie, ka le hoe hanao ahoana ny fiafaran'ilay tantara. Dia ianareo tarihiko ny sainareo mba hieritreritra an'izany hoe tantara ny filazantsara no nyresantsika nandrisy ny fotoana lavalava, ary mbola tsy tapitra izany fa mbola hitohy koa mialohan'ny hanohizana azy. Dia tiako sahady itsika ahita hampahanjavatra kely ao amin'ity androany ity. Manasanareo anokatra ao amin'ny epistily ny soratany apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tany Korinto, ka ao amin'ny Korintianina 1:5 no irahantsika manaraka. Ary izany toko sy andinina izany dia azahoantsika manaraka ny hoe hanao ahoana tokoa re nitoy an'ilay tantara, satria ilay tantara dia anisan'ny trangan-javatra izay mampanitikitika ny saina tokoa. Ka hoy ny voalaza ny 2:20 ary rehefa afaka izany dia avy ny farany. Korintianina 1:5 ny 2:20 averiko indray mandeha hoe ary rehefa afaka izany dia avy ny farany, ka amin'izay dia hatolo ny ho an'Andriamanitra ray ny fanjakana rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Ny apôstôly Paoly dia manambara amin'izany faminaniana lazainy izany sy nampitenen'ny fanahy masina azy hoe isy zavatra iseho ka rehefa afaka izany dia avy ny farany. Isy farany zany izay tian'Andriamanitra mba ho fantatsika hoe manahoana ny amin'izay hoe rehefa afaka izany, misy zavatra ifandimidimby iseho zany eo, dia rehefa afaka izany dia avy ny farany. Ka amin'izay liana ny zavatra iseho, atolo no an'Andriamanitra ray ny fanjakana. Isy fanolorana fanjakana zany amin'Andriamanitra ray. Dia inona no nataony lay mpanolotra? Rehefa nofoanany ny fanapahana rehetra sy ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Eto amin'ity voary ity zany dia misy fanapahana, misy fanjakana, misy fahefana, misy hery izay nitsangana hanohitra ny fanapahana, ny fahefana sy ny herin'Andriamanitra. Ka dia naniraka olona Andriamanitra dia tsy iza akory fa Kristy zanany izany, ary io Kristy zanany io no nanao an'ilay iraka hoe hofoanana ninavy ny fanapahana rehetra, ny fahefana rehetra ary ny hery rehetra. Asa nanirahana ny Kristy zany, izany hoe ohatran'ny karazana mampandry ny tany ray manontolo. Io le fahefana ny tsomy tamin'Andriamanitra io zany dia foanana dia omena an'Andriamanitra ny fanapahana sy ny fahefana ary ny hery rehetra. Dia toy izany ilay vaky teny. Dia hoy izy eo amin'ny 5:20 hoe fa tsy maintsy manjaka izy mandra-panao ny fahavalony rehetra eo ambaniny tongony. Ty Kristy ty zany ary amin'ilay fahefana sy le iraka hampanaovina azy dia manana fahavalo izy ary be dehibe. Hitanareo teo amin'ilay resaka hoe inona avy zany? Fahefana rehetra, fanapahana rehetra, hery rehetra. Dia inona no ataony? Mandra-panao ny fahavalony
eo ambanin'ny tongony. Ianareo mahafantatra ny tantara teto ambonin'ny tany fa ny tantara eto ambonin'ny tany a rehefa misy ady atao de ny mpandresy a mba hanehoany fa hoe resy ty fahavalony ity de asainy miondrika eo ambany eo mandoalika sy miondrika mikohaka de apetrany eo amin'ny lohany ny tongony. Ay avy ato amin'ity tenin'Andriamanitra ity nakana n'izany sary izany nanaovana an'ireny sary mihetsika sy tantara rehetra reny fa ny ato indray kosa i Kristy mihitsy zany zao no andresy ny fanapahana sy ny fahefana ary ny hery rehetra dia ho ataony eo ambanin'ny tongony a ireny rehetrarehetra ireny. Ary ny tena mahafinaritra ary mpiainy malala de izao le andininy fa 420 hoy izy ny fahafatesana no fahavalo farany a ho resena. Tena enjana be mihitsy izany hoe miady amin'ny fahafatesana. Ary ngamba tsy vaovao amintsika intsony amin'izao fianaky ny valana retina izao izany atao hoe fahafatesana sy olona maty izany. Na izany aza nefa mbola tsy mety zatra n'izany fahafatesana izany tsika. Ary ato ny mahafinaritra de ny hoe ay ve ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena zany io fahavalo io fahafatesana io miaraka am'le fanapahana miaraka am'le fahefana miaraka am'le hery rehetra zay nanohitra nitsangana hanohitra an'Andriamanitra. Anisan'ny zavatra vaovao mahafaly tafiditra ao anatin'ny tantara ny filazantsara izany ka tsy ho faly ve izaso ianao raha toka resy ny fahafatesana zay zany vao isy ny ody faty. Am'izao fotoana zao dia mianaka miparitaka ny aretina de ina ny ataon'izao tontolo zao mitady fanefitra ho amin'ny fiatraika n'lay valana aretina ka mitovitovy amin'lay ataontsika hoe ody faty zany ny tadiavin'izao tontolo zao de le atsona am'izao fotoana hoe vaksiny. Ato nefa ny fahafatesana ny fahavalo farany ho resena ary Kristy no andreseny zany fahavalo farany izany. Va de zao ny zavatra amin'tinan'ny apôstôly Paoly azy eo amin'ny 7:20 hoe fa ny zavatra rehetra efa nampanekeny eo ambanin'ny tongony fa na de ataony hoe aza ny zavatra rehetra no nampanekena de fantatra marina fa tsy mba isan'izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Kristy zany nanao iraka fotsiny nampanaiky ny zavatra rehetra reo mpanohitra sy nitsangana ho fahavalon'Andriamanitra ireo ka rehefa vita zay zavatra izay le zao ny lazainy ny apôstôly Paoly mamarana eo amin'ny 9:20 le Korintiana 2:5-20 manao hoe ary rehefa nampanekena azy ny zavatra rehetra dia ny tena ny zanaka koa aza no anaiky izay nampanaiky ny zavatra rehetra azy. Ay zany nisy mihitsy hoe ny iraka nampanaovana an'i Kristy dia ampanaiky ny zavatra rehetra ny fahefana rehetra ny fanapahana rehetra ny hery rehetra eto ambonin'ny tany ary rehefa vita zay de izy koa no anaiky. Ary izy ny ekeny de mamarana izy hoy izy ny teniny hoe mba tsy hisy fototra sy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Ry mpiainy malala ay ny zavatra rehetra zay ao anatin'ity tantaran'ny filazantsara ity de ny amerenana ny fahefana eo am-pelantanan'Andriamanitra ary Kristy no iraka nanao mpanaovina an'izany famerenana ny fahefana eo am-pelantanan'Andriamanitra izany. Amin'izay fotoan'izay rehefa vita ny asany de tsy misy fototra no ny teny ato tsy misy antony afa-tsy Andriamanitra ihany. Ry mpiainy malala ampahany amin'ny famitinana famaranana ny tantaran'ny filazantsara no metiko taminao teo mbola hitohy ao ariana ny tantaran'ny filazantsara sy ny famelabelarina mikasika an'izany fa eto de fa hoe lazaina amintsika sady indray hoe hanahoana ny efaran'le tantara. Ny fiafaran'le tantara dia tsotra ihany omenan'Andriamanitra ny fahefana rehetra ary Kristy no fitaovana nampiasaina na azahoana n'izany fahefana zany.
dia manao antsondray aho hoe raha iseny zany ary eto amin'ity tany ity inona mbola misakana anao tsy anaiky ny fahefan'andriamanitra inona no misakana anao tsy mba hiaraka hanaiky ny asa izay nataon'i Kristy ka anome an'andriamanitra ny fanafahana sy ny fahefana sy ny hery rehetrarehetra eo amin'ny fiainanao ndeny zao sahady ary izay no mahafinaritra amin'ilay tantaran'ny filazantsara ay zany andresy andriamanitra ary Kristy ny fitaovana nampiasaina amin'izany fandresena izany dia miantso izy zay rehetra momba ahy zay rehetra anaraka ahy dia zao hiaraka mandresy amiko ihany koa ry peny malala tiako raha ho zaso ianao no anisan'ny anohina an'izany antso avy amin'ny Kristy izany hoe andao hiaraka amiko fa ataoko mpandresy miaraka amiko ianao amin'ny farany ekany mba handaitra amintsika izany antson'ny tompo izany ka ny fiainantsika rehetra dia ho ampileferintsika eo ambany ny fanapahan'andriamanitra zay mpahary ny lanitra sy ny tany ka na misy ara ny zavatsarotra ary na misy aza le fahafatesana resany teo dia hoy izy hoe fahavalo farany horesena an'io fahafatesan'io e mifaliry ery-piainy malala fa ho mpandresy zaso ianao raha miaraka amin'ny mpandresy dia Kristy zany manasanao a mbola hiaraka hivavaka amaranantsika an'izao resadresaka izao hivavaka isika rainay eo zay any an-danitra endre zany nofinofinay avy amin'ny teninao fa kay isy fiafarany ny fahafatesana ary ho resen'i Kristy zany dia miantso anay izy mba hiandany aminy fa ataon'ny mpandresy miaraka aminy izahay mety isy ny fiaretana amin'izany mety isy ny fanaintainana amin'izany mety misy ny ranomaso amin'izany mety misy ny alahelo kanefa raha ampitahaina amin'ny voninahitra sy amin'ny fifaliana amin'ny fandresena zany fandresena ny fahafatesana izany dia maivana ihany tokoa reny fahoriana rehetra ireny ray malalo ampaherezo izahay ary ampahareto amin'ny fanarahana ny Kristy ka engany izay rehetra nanaraka an'izao fandarana izao mba hitombo eo amin'ny safidy zay niraisy nanaraka ny Kristy ka na inonina zavatra tsarotra mbola tsy maintsy ho atrehana dia mba ho an-tsaina mandrakarivany hoe ho mpandresy miaraka amin'ny Kristy izahay menoza ny vavaka izany fa tononona amin'ny anaran'i Kristy amen